Andrakarina vatrany niarabanatsika mpanaraka andreo fampizarana maso eto amin'ny zava-maniran'ny vehivavy araky ny mahazatra antsika dia 5 alina isam-bolana no fanomezana omena izay mandray anjara amin'ny fifaninanana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly. Sarotra dia sarotra ny fandidiana tamin'ny fitsarana farany teo mahakasika an'ireo vehivavy rehetra tsy voatonona anarana ao amin'ny Baiboly niezaka nitady marimaritra iraisana ihany tamin'ireo mpandray anjara efatra fa tena izy telo vavy moa dia tena niteny mihitsy mila entitra amin'izay amin'ilay fitsarana nefa ny tanjona antsika eto amin'ny pejy moa mazava ho azy dia ny ahafahantsika vehivavy mahafantatra ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly sy makalesona ka tena zava-dehibe kokoa amiko manokana zany dia hoe ianareo efatra samy miteny tena niezaka mafy tena namaky Baiboly nitady an'ireo tokosy andininy sy ireo vehivavy rehetra tao amin'ny Baiboly ireo ankasitrahana tanteraka ny antso finoana fanja sy felana tena afapo tanteraka tamin'ny fandraisana anjaranareo nefa mahafifaninanana anazy moa zany araka ny fepetra napetrako dia hoe ray ihany no mahazo an'ilay fanomezana izay mahafeno an'ilay fepetra indrisy anefa fa tsy nisy nahafeno an'ilay fepetra mihitsy nareo efatra vavy ny sasany tsy nisy laharana ny sasany tsy nisy an'ilay vehivavy sy ilay zavatra nataony miaraka amin'ny toko sy andinina ny akamaroany miverimberina ny an'ny sasany ilay zavatra efa ilay vehivavy efa voalaza tamin'ny laharana hafa ihany no mbola miverina amin'ny laharana hafa amin'ny toko sy andininy hafa dia rehefa tena nifampiraharaha lavabe taminareo zay ny mahatara ny fifaninanantsika amin'ity volana manaraka ty dia tsy maintsy nandray fepetra zany hoe araka ny soso-kevitra nomenareo ihany dia aleo zany tsy misy mahazo toy izay omena nefa tsy misy mahafeno an'ilay fepetra dia tahaka ny tamin'ny valomarsa tamin'ny taona lasa moa zany lasa dobla nahazo an'ilay fanomezana satria nanome fanomezana olona anankiray tsy nahafeno fepetra dia tena tafotoana sy tezitra tamiko ilay nahafeno fepetra dia tsy maintsy nomeko fanomezana indray zany hoe lasa valo alina anankiroa tamin'ny valomarsa tamin'ny taona lasa dia amin'ity taona ity zany mba toroko indray zany no tsy manome fanomezana an'izaniza satria tsy nisy tena nahafeno arabaky teny an'ilay fepetra nareo nefa tena entitra tamin'ilay fepetra ka ho fanatsarantsika an'izay zany dia atao mazava tsara zany manomboka hatreto fa mila feno ny fepetra rehetrarehetra zay vao mahazo an'ilay fanomezana tsy ilay fanomezana loatra ny tena zava-dehibe tsy tena kivetsika mazoto mandray anjara nefa ka amoraina zany ny fepetra ny fifaninanana araky ny mahazatra moa zany dia mila ianareo ihany manao numerony ianareo ihany zany no manisy laharana anazy na ataonareo fehezanteny na ataonareo paragrafy dia zay laharana ataonareo no isaina faharoa io le zavatra rehetrarehetra valinareo io zany dia ekena ho marina daholy akoatran'izay misy miverina raha vao misy anankiray miverina fotsiny zany dia fa elimine ianao zay zany hoe mila mijery tsara koa zany antsika mpandray anjara hoe tsy misy miverimberina le zavatra tenenina dia ny fahatelo farany moa zany satria manentana ny hafa koa antsika handray anjara sy hianatra momba an'ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly dia ny réaction rehetrarehetra zany hoe 10 points mandrakariva ny valiteny arak'izay numéro ataonao zany hoe raha vao tsy manisy numéro zany ianao dia elimine avy hatrany raha vao misy miverina na dia ray fotsiny ny valiteninao dia elimine avy hatrany dia mila samy entitra zany na ny mpandray anjara na izaza mitsara ka minao fa tsy ampihemitra antsika zay fa hamatotra kokoa antsika amin'ilay fandraisana anjara 10 points ny valiteny 1 point ny réaction. Tabita Dorkasy moa ny tena fahaizany maro anazy fa Tabita Dorkasy zany samy anarany daholo izy roa no mifaninanantsika indray manomboka androany ka hatramin'ny zoma 15 avril azahoana an'ilay 5 alina ariary araka ny mahazatra. I Tabita Dorkasy dia voalaza ao amin'ny Asan'i Apostoly toko 7 ny andiny fahaenina amby 30 ka hatramin'ny 12 ny momba azy dia ho vakitsika ray manontolo mihitsy satria andininy enina fotsiny izy io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tany jopa anara-tanàna io jopa io dia nisy vehivavy mpianatra ny andikany Baiboly malagasy anazy fa apôstôly disciple vehivavy izy io amin'ny teny grika atao hoe Tabita teny hebreo ilay Tabita izany hoe raha adika Dorkasy teny grika ilay Dorkasy zany hoe ilay anarana Tabita amin'ny teny hebreo zany no nadika amin'ny teny grika hoe Dorkasy dia samy anarana zany izy roa hoe Tabita Dorkasy ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy zany ary narary izy tamin'izany andro zany ka dia maty. Tsy noho le asa soa nataony zany fa ohatran'ny olona rehetrarehetra narary izy dia maty ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetra ny tao an-trano ambony ary satria Lida anara-tanàna koa zany ilay Lida akaiky ny jopa ary ny mpianatra apôstôly indray zany ty fa lehilahy amin'ny teny grika nandrefa efa tonga ao Petera efa tonga tao Lida zany Petera dia naniraka roa lahy izy angataka azy hoe aza misalasala ka ty aminay dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy dia neny tonga izy dia nentiny tany an-trano ambony ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairin'ny Dorkasy fony fahavelona ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra dia nandohalika izy ka nivavaka ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita mitsangana dia nahiratra ny masony ary raha nahita ny Petera izy dia niarina ary Petera nanolotala anazy ka nanangana azy ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona ary dia fantatra eran'ny jopa izany ka maro no nino ny tompo. Ry ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Fampatsiahivana kely mialohan'ny hidirantsika amin'ny tantaran'ny Dorkasy Tabita dia efa nisy vehivavy marobe ny anarantsika teto amin'ny pejy nanomboka antsika tamin'ireo matriarka 5 araka ny voatantaran'ny Matio dia Tamara, Rahaba, Rota, Batseba ary Maria renin'i Jesosy dia nitohizana tamin'ireo vehivavy 5
vondrona dimy moa zany fa tsy vehivavy dimy zay voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Misy an'ilay Tamara anankiray faharoa indray ty fa tsy ilay Tamara lay razamben'i Jesosy fa Tamara zanaky Davida mpanjaka sy niverina tany amin'ny voalohany mihitsy indray tsika araky ny tetiaran'ny Matio zany Matio nanoratra ho an'ny Jiosy dia natomboka ny tamin'ireo matriarka teo amin'ny Jiosy ny tantarany, zany hoe nanomboka tamin'ny taranaky Jakoba, taranaky Israely. Fa i Lioka rehefa mitantara any amin'ny tetiaran'ny Lioka dia naveriny hatrany amin'ny Eva lay vehivavy voalohany mihitsy Iada sy Zila, ivady aman-janaka Lota ary Iagara. Ireo ndray zany no natambatra ray miaraka amin'ny Tamara moa zay tena tantara exception zay aporisiko antsika vehivavy hianatra ny tantarany. Efa ato amin'ny pejy daholo zany. Dia avy eo tsika zay vao niditra an'ireo matriarka hafa tamin'ny Joda zay tsy voalaza n'ilay tetiaran'ny Matio fa fantatsika rehetrarehetra fa i Abrahama nanambady an'i Sara, dia avy eo niteraka ny Isaka nanambady an'i Rebeka, dia Isaka sy Rebeka amin'izay niteraka ny Jakoba sy Esau, ary Jakoba lay nanambady azy efatra vavy Rahely, Lea, Bila, Zilpa izay niteraka an'izy 12 lahy sy lay vavy tokana Dina. Dia nisy ny mpaminany vavy antsoina hoe Hulda, ary fantatsika rehetrarehetra Estera araky ny taranaky Joda, vehivavy tamin'ny taranaky Joda indray zany io. Dia mbola tsy nidirantsika ireo vehivavy tamin'ireo taranaky zanaky Jakoba hafa rehetrarehetra, fa ireo aloha ny voatonona anarana sy ny anarantsika tamin'ny taranaky Joda, mbola marobe ny voatonona anarana amin'ny taranaky Joda tsy ny anarantsika, fa niditra tamin'ireo vehivavy aty amin'ny testamenta vaovao indray antsika zany hoe sady nianatra ny tantaran'ireo olona ao amin'ny Baiboly zany antsika amin'ny alalan'ireo vehivavy ireo. Dia notohizana aloha zany makaty amin'ny testamenta vaovao antsika dia vehivavy ao amin'ny testamenta vaovao zany ilay Dorkasy Tabita. Ny anarantsika voalohany ireo Maria anankidimy hafa ankoatra ny Maria renin'i Jesosy dia avy eo ny anarantsika i Marta, Foiby, Elizabeta sy Ana. I Foiby moa dia fantatsika tsara fa vehivavy niara-niasa tamin'ny Paoly Apôstoly ary Dorkasy Tabita zay anjarantsika androany ilay nivakina teo ao amin'ny Asan'i Apostoly toko fa 7:470 dia vehivavy natsangany Petera tamin'ny maty. Vehivavy natsangany Petera tamin'ny maty. I Tabita Dorkasy indray zany no ifaninanantsika lazao zay rehetra fantatrao momba ny Tabita Dorkasy Asio laharana zay rehetrarehetra fantatrao tsy voatery na toko sy andininy io na fehezanteny io na teny io na toetra io na lesona tokony anarana na inona zany hoe tsy misy maha-eliminer zany ny valiteny omenao akoatra ny valiteny miverimberina fotsiny ihany dia asaivo manao réaction ny olona fantatrao. Aza miady amin'ny fotoana farany ohatrany nataontsika tamin'ilay faninanana farany teo fa manjary lasa sahirana na zaho mitsara na ianareo miandry valy ny ela, fa teny zao dia soraty zay rehetrarehetra fantatrao momba ny Tabita Dorkasy dia asao ny namanao anao réaction 10 points ny valiteny misy laharana rehetrarehetra araka ny laharana zay ataonao, 1 point ny réaction rehetrarehetra. Amin'ny zoma 5 avril amin'ny 12 ralina amin'ny orany Madagasikara indray zany no ho fantatsika hoe iza no mahazo an'ilay 10,000 ariary amin'ity fifaninanana ity. Avy dia omeko avy hatrany ary ny fampianarana mba hanampy anao andray anjara amin'ilay fifaninanana akoatra ny recherche zay ataonao. Tena hitako na hinanao recherche daholo nareo nahita an'ireny zavatra rehetrarehetra momba ny vehivavy tsy voatonona anarana ao amin'ny Baiboly reny fa mahafampianarana anazy moa dia manome an'izay tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny sy lesona 7 ianarantsika momba ny Tabita Dorkasy eto dia anjaranareo zany no manampy ny lesona sy ny momba ny Tabita Dorkasy ao amin'ny fampianarana ao amin'ity fifaninanana zay ataontsika ity dia araho amin'ny vidéo manaraka ny ankapobeny momba ny Dorkasy sy ny lesona 7 zay ianarantsika momba ny Dorkasy, vehivavy tokana nampitondraina ny anarana hoe apôstoly vehivavy amin'ny teny grika io natao hoe mpianatra io dia apôstoly amin'ny féminin mihitsy io dia izy rery zany no apôstoly vehivavy voatonona anarana fa araka ny voalaza ny Asan'i Apostoly toko fa 7 azy moa dia hoe iray amin'ireo apôstoly vehivavy i Dorkasy Tabita izay natsangany Petera tamin'ny maty dia sorato avy hatrany zay rehetra fantatrao araoko ny fampianarana amin'ny vidéo manaraka dia ho hitanao hoe efa misy valiny marobe sahady afaka anomboanao ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana dia asao ny namanao anao réaction.